Telma, safidyko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fa 7 ny volana aprily 2020 manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy ary manasana ho ihany koa ny tenako anaraka ny Jite hatramin'ny farany. Tahaka ny mahazatra entintsika anokafana ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ny ireo antotanisa farany izay voaray avy eny anivon'ny centre de commandement opérationnel Ivato mikasika ireo isan'ireo olona izay vona ihany koa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatreto aloha dia tsy nahitana tranga vaovao ho an'ny androany izany hoe nijanona ho 2020 ny isan'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara. Ny ampy fito kosa ireo sitrana ka tafiakatra 2.20 zany ankehitriny ireo olona sitrana somatsara ary afaka nody. Araka ny antotanisa farany izay voaray teny an-toerana ihany dia misa 970 ireo olona izay mbola manaraka ny fitsaboana amin'izao fotoana tsy misy moa ny hoe tranga atahorana na ilay forme grave araka nambaran'ny professeur Avril Daniel. Tsara ihany koa ny manamarika fa manomboka rampitso dia isy ny fanazavana sy ny mpitondra teny ho ataon'ireo professeur avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa izay hitondra fanazavana misimisy mikasika ilay tambavy CVO ialana amin'ny resabe izay ateraka izany amin'izao fotoana izao. Ny ampy fito indray ireo olona sitrany Covid-19 teto Madagasikara. Tafiakatra 2.20 zany ankehitriny ireo sitrana somatsara ka afaka nody. Ny enao 976 ireo manaraka fitsaboana ary tsy misy hatreto ny tranga atahorana na ilay forme grave. Araka ny tatitra nataon'ny professeur Avril Daniel androany. Tsy nisy tranga vaovao ihany koa androany ka nijanona ho 2020 ihany ireo voan'ny coronavirus eto Madagasikara. Nisy vokan'ireo ezaka natao hoy ny tompon'andraikitra ka tokony hotohizina hamogorana tanteraka ity valanaretina ity eto amin'ny firenena. Marihina fa miisa 523 ireo fitiliana vita. Mba ialana amin'ny resabe manodidina ilay tambavy CVO kosa tena nambara androany mpitondra tenin'ny gouvernemanta fa anokana fotoana mandritra ny fampitana mivantana eny amin'ny CCO isaky ny atoandro mikasika ilay tambavy CVO izay arahana amin'ireo professeur avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ireo professeur ireo no amaly izay fanontaniana rehetra manitikitika ny tsirairay mikasika ilay tambavy Covid organics. Isanambaran'ny professeur Rafatro Ertso, mpampianatra pikaroka momba ny ahifanafoty sy ny raokandrom-pianakaviana, ireo vokatsoa azo amin'ny alalan'ny fitsaboana n'olovaina tahaka ny CVO. No mafisy ny ankoatr'izay fa ny ankamaroan'ireo fanafody ampiasaina amin'izao fotoana dia saika avy amin'izay fitsaboana n'olovaina izay avokoa no nangalana azy. Fa anisany naberetsaka tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook ihany koa ny mahakasika ilay olona voalaza ho mitondra ny tsimikaretina coronavirus avy an-Taolagnaro izay voatily omaly. Nambaran'ny olona akaiky azy ho efa nahavita ny dingana fiboany izy ary efa nahazo ihany koa taratasy fanamarinana fa tsy mitondra ny tsimikaretina kanefa izao ambara fa miabo na pozitiva izao indray. Nitondra valiny ho an'izay androany mpitondra teny anivon'ny CCO Ivato manazava misimisy kokoa makasy izany ity fanadiadiana hoentiny andro lalaina Andriamasy Dota raha tsarinjato amintsika ity. Raha tsaivana dia voatonga avy tany Italia ny sœur Mizanordine. Ilay voambaro nitondra ny tsimikaretina coronavirus tany Taolagnaro omaly dia efa mise en quarantaine tao amin'ny CCO Ivato ary nanao test PCR ny 30 martsa fa négatif ny valiny. Na certificat de confinement ny 3 martsa ka afaka nody tany soavim-bahoaka. Niaraka tamin'ireo masera namany. Nisy Avril izy ny tonga teto fara dofay tamin'ny lalan'ny avion. Tonga dia niboka ny 9 andro indray. Toy izay fanazavana miparitaka aneran'ny tambazotra Facebook androany. Araka ny loram-baovao voatonona dia ny lehibe mifaritra nosy namoaka azy. Nampimetra-pandana maro ny mahakasika izany. Ny famarinan'ny test PCR natao azy ka nahazo ny sertifika nahafahany nody ary natonga azy ho nahitana tsimikaretina indray. Voaray ny siseo Covid zany rehefa valian'izy ireo io atoandro io. Fa ny azo antoka zany dia izao raha ohatra ka voatily ilay olona
atao hoe herinandro tao arinan'ny natongavany tany amin'ilay firenena efa nisy an'ilay tsy mikaretina nisy an'ilay valanaretina ka tsy nahitana an'ilay tsy mikaretina atao aminy dia azo atao aloha zany hoe tsisy tsy mikaretina ohatry ny rehetrarehetra natao dia hoe negatif dia negativa zany fa izay le hoe mitandrina izay le hoe manohy ny fitandremana satria zany azo atao tsara mihitsy rehefa sanatria ianao zany ny fanena amin'ny olona zay mitondra le tsy mikaretina indray lasaka contact indray zany ianao eo dia tena mitombona mihitsy zany tena zavatra mitombona tanteraka ary na ren'le sitrana nalefantsika nody reny arany mbola misy fepetra be mihitsy reny efa nitenena teto hoe tonga ny trano mbola mila fitandremana ary na iveriny eny amin'ny fiarahamonina hoe ndeha hiasa dia tsy dia mbola manaraka ny fepetra rehetra satria na lay hery fiarovana ananany ary satria efa sitrana izy mbola tsy fantatrako hoe maharitra firiana ka fehany zany haingo dia mitombona mihitsy hoe raha ohatra ianao ka teste zany hoe negatif amin'ny voalohany dia raha ivolana teoriana ianao lasa positif indray tena mitombony zany rehefa mifanena amin'ilay tsy mikaretina zany ianao na amin'ny fomba ahoana moa ny lazahoana azy ary io no manahirana amin'ny olona indray tsy tadity satria olona tsisy soritra aretina no mifanena aminao iray tamin'ireo olona efatra voatelo nitondra tsy mikaretina ka nambara omaly ny sœur Mizanordine antsoina araka izany ireo olona niaraka sidina tamin'ny 9 aprily mba hijanona an-trano satria misy ny tsy mbola natao test raha araka ny fanazavana trano efa fantatra avokoa ireo olona misy 770 izay mifanerasera taminy fa mbola maro ihany ireo tratra izay tsy nanao artava teto andrenivohitra ho an'ny faritry Andravoahangy izay nanarahany dian'ireo polisy avy tamin'ny boriboritany fahatelo sy avy amin'ny Sikri dia ampolon'izy ireo no nampanadiovana tanàna manoloana izay hoe tsy fanaovana artava izay rahantsika ny tatim-baovaon'ny Andry Lalaina Andriamasy sy Dota Ratsarinjato. teto amin'ny rond-point Andravoahangy no nitoby ireo polisy ny andraikitra ny fijerena ny fanarahan'ny olona ny fanaovana arotava na tsy izy rehetra tsy nanao arotava dia nosamborina avokoa ary nasaina nadio tety nisy ireo nentina mba nadio teny amin'ny zaridaina ny tanina renina rehefa izany dia izaraina arotava izy ireo ary aterina amin'izay toerana natrarana azy avy eo hita efa ny avitsy kosa izy ireo raha araka ny totanisy tsy teny Andravoahangy ihany no nisy nihetsika fanaraha-maso ny fanaovana arotava fa saika nerina Antananarivo isan'izany no teny Isotry akaiky ny BMH ary nihetsika nataon'ny komina Antananarivo renivohitra mbola itora ampitso so amin'ity herinandro ity izany nihetsika fanarahana ny fanaovana arotava izany Iampita kely any amin'ireo maresaka iraisam-pirenena isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia heverin'ireo mpikaroka any Chine amin'izao fotoana izao fa mety hitranga isan-taona tahaka ny valanaretina hafa ny Covid-19. Vanim-potoana ririnina no tena mampirongatra ny valanaretina araka ny fanazavana izy ireo hatrany efa mihevitra ny amin'ny vaksiny entina miaro tena amin'ity aretin'ity ireo mpikaroka saingy mandra-piandry izay vaksiny izay dia tsy maintsy mijery izay fomba iray hafa hiadina amin'ny valanaretina izy ireo rahantsika ny andindiny miaraka amin'ny Jerietoara sy Kasambola manana levina ao anatin'ny maripana mihoatry ny 9 degré ny coronavirus saingy tsy miakatra loatra ny maripana amin'ny vaninandro mafana ka azo heverina hitoy ihany ary hitoetra hatrany aloha ny valanaretina mandritsy io vanim-potoana io ny fitaovam-pisefona no tena lasibatry ny Covid-19 ka mety azo eritreretina ihany koa ny hahavalanaretina matetika trangazy any aoriana any satria efa ahitana endrika coronavirus any ireo karazana gripa matetika tranga isan-taona noho izany mety hisy tranga iseo any aoriana ary indrindra rehefa manakaiky vaninandro ririnina hoy ity tompon'andraikitra ity manome antoka ireo siantifika fa efa miara-miasa amin'ny fikarohana vaksiny ireo laboratoire fikarohana ny Chine, Allemagne, États-Unis ary Royaume-Uni. Misy 10 zao ny vaksiny efa natao andrana tany Chine ka efa nanaovana essai clinique ny 3 amin'ireo. Mandra-piara izany dia fitsaboana amin'ny alalan'ny plasma sy ny sela nalaina avy tamina olona sitrana ho ampiasaina ihany koa ny hery fiarovana ny anatin'ny selan'ireo efa sitrana tahaka ny efa fanao hitsaboana homamiadana ho ity mpikaroka iray ity. Hatreto olona mahery ny 5 alina sy 3 tapitrisa no voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus maneran-tany. Mahery ny 9 sy 7 alina sy 9 hetsy kosa ireo efa sitrana ary mahery ny 1 sy 2 alina sy 2 hetsy kosa ireo namoiny ainy.
Fa ny anadio ny rivotra ny ainana teto andrenivohitra nandritry ny fiboana raha araky ny fandrefesana nataon'ny Indri ny 20 aprily lasa teo. Tsy nahitana n'ireo singa farany izay madinika amin'ny aloton'ny rivotra ny ena ambany lavitra amin'ny fenitry ny OMS izany araky izao fanampim-baovao entiny Andry Lalaina Andriamasy Dota Rahatsarinjato izao. Vokatra tsara sy nanaitra tsy nahitanareo kasinga faran'izay bitika ny rivotra ny aina teto andrenivohitra. Tsara ny rivotra hatramin'ny tao anatiny toy ny alambanidia. Io no fehiten'ny Indri izay nandrefy ny aloton'ny rivotra teto Antananarivo ny 20 aprily lasa teo. Izany hoe tao anatiny fiboahana. Isan'ireo vokatra tsara azo tamin'ny fiboahana izany. Raha ao anatin'ny fotoana mahazatra dia tena hita sy tsapa ny aloton'ny rivotra. Voatily tamin'izany fa tsy nahitana afa-tsy 3.4 mikrograma isaky metatra tora-telon'ny rivotra ireo kasinga faran'izay bitika. PM 2.5 teny nalakely araky 10.4 mikrograma isaky metatra tora-telo tao amin'ny toy ny alambanidia. 5.9 mikrograma isaky metatra tora-telo kosa ho an'ireo kasinga mavezatra PM 10 teny nalakely ary 12.4 mikrograma isaky metatra tora-telo tao ambany toy ny alambanidia. Ambany lavitra no mifenitry ny OMS izany satria tokony 10 mikrograma isaky metatra tora-telo izany ho an'ireo kasinga madinika ary tokony 20 mikrograma isaky metatra tora-telo ho an'ireo kasinga mavezatra. Namafy izany raha teo ny tenivon'ny ministra ny tontolo iainana. Eo ihany koa zany ny resaka sensibilisation fanentanana ny olona ety andrenivohitra ihany koa. Tazantsika zao fa Antananarivo dia tsara rivotra be nandritran'izay ray volana nisin'ny fibohan'izay dia manomboka manana réflexion ihany koa zany izahay hoe maninona moa tsika raha mba manao alahady ray ao anatin'ny isa 3 volana ohatra mba tsy dia mampiasa fiara loatra na lay alternance toy ny zay fahitany amin'ny tany maro araka izao tontolo izao hoe numéro paire ihany mandeha androany dia ny ampitson'iny numéro ampère. Misy zany ny eritreritra maro izay ezahana tiana ho apetraka ho lasa fomba fanao amin'ny ara-tontolo iainana satria nahatsapa daholo koa ny malagasy fa misy asany ngeza be ny tontolo iainana ary indrindrindrindra ny zavaboary. Namafisy ny tatitry ny ONG Pure Earth izany fa 20 isanjato mahery ny antom-pahafatesana Madagasikara dia avy amin'ny alotoan'ny rivotra iainana. Mitaona ny rehetra ndray andraikitra noho izany ireo tompon'araikitra avy anivon'ny Indri. Izany hoe tokony ho teboka antombohan'ny dingana anadiovana ny rivotra iainana eto andrenivohitra ny fiboahana. Toy ny fametrahana ny tena fitsirena teknika ho an'ireo fiara. Ny fanaraha-maso na fanesona ireo fiara tena mandoto rivotra eny amin'ny fivezivezena. Ny famporisihana ny télétravail. Ny famoronana ireo fitaovam-pitaterana tsy dia mandoto rivotra toy ny bisikileta sy ny maro hafa. Isan'ny ankalazaina amin'ny 20 aprily tahaka izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny santé sécurité au travail na ihany koa ny fahasalamana sy ny fiarovana eny anivon'ny asa. Tsikaritra aloha fa tsy feno ny lalàna mifehy ny asa eto Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny Sekrima na ihany koa ny syndicat kristiana malagasy androany. Amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena manoloana ny krizy ara-pahasalamana teraky ny Covid-19 izao no tena ahatsapana izany. Maro ireo karazana fitarainana voaray mifandray amin'izay tontolon'ny fahasalamana sy ny fiarovana eny anivon'ny asa izay ho ihany ity tompon'andraikitra ity. Efa natsangana ihany moa ny task force izay ahitana ireo solon-tena ny mpiasa sy ny mpampiasa eny anivon'ny orinasa saingy tsy mbola tena hita taratra ny vokatra azo tamin'izay. Hoarantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary ny Miss Razafinjatofo. Maro ankehitriny ireo mpiasa tsy anasa na ihany koa very asa tsy vita ny vokatry ny krizy ara-pahasalamana izay miantraika mivantana amin'ny toe-karena. Misy ireo miasa saingy tsy mandray karama feno. Maro ireo karazana fitarainana voaray mifandray amin'ny tontolon'ny fahasalamana sy ny fiarovana eny anivon'ny asa ankehitriny manoloana ny valanaretina Covid-19 hoy ny sekretera jeneraly ny Sekrima na ny syndicat ny kristiana malagasy. Ny endrika fitarainana zany misy ny orinasa tsy te halala fa raha te hiasanao ataovy zay azahoanao fitaovana hiarovanao ny vavana tenanao, ataovy zay atongavanao aty amin'ny toeram-piasana fa tsisy ny transport commun. Tamin'ny dingana voalohany zany ohatran'izay ny fisehoana. Ny sasany aza voatery hoe mijanona tsy mandeha miasa noho tsy fahavitany miatrika le transport ohatra. Hatreto aloha dia tsy ahitana taratra izay olana izay ny ety anivon'ireo orinasa mpandray antso izay asa miompana tanteraka amin'ny fifandraisan-davitra. Milamina ny asa
ary mahazo ny fiarovana sahaza azy ny mpiasa tsirairay araka nambarany ireto mpiasa nanaiky ny resaka taminay ireto. Sécurité ka satria mampetrapetraka daholo ny plan sanitaire rehetra zao ny tiako tenena hoe ny gel efa misy ny transport mandeha tsara tsy misy blocage aloha tsy misy blocage ny cache-bouche zaraina daholo ny mpiasa rehetra. En sécurité aloha ka satria be dia be ny dispositif andraisina gel ny ao amin'ny poste de travail espacé daholo ny olona zay en sécurité tsara. Sady alaina any amin'ny point de ramassage ny aterina any an-trano avy eo dia mamonjy ny lera miaraka daholo zany eo amin'ny point de ramassage dia tonga dia ampiasana tsara amin'ny lera tokony hatongavana dia mirava aloha respecter couvre-feu sy ny ohatr'izany koa. Tsapa amin'izao fotoan-tsatra lalovan'ny firenena izao fa tsy feno ny lalàna mifeny asy eto Madagasikara, hoy ny sekretera jeneraly ny Sekrima. Betsaka ireo fepetra raisin'ny tompon'orinasa amin'izao izay tsy mifandray amin'ny lalànany asa kanefa tsy azon'ireo mpiasa laviny. Efa natsangana ihany task force eny anivon'ny orinasa tsirairay izay ahitana solontenan'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'izao manoloana ny fahasalamana sy ny fiarovana eny anivon'ny asa izay. No anentananay amin'izao andro fankalazana zao zany mba isian'ny faharisihana amin'ny fiatrehana izay tokony fepetra fiarovana indrindrandrindra ary fandraisana andraikitra ho an'ny tompon'andraikitra na ny mpiasa na ny mpampiasa indrindra fa ny fanjakana. Ao anatin'ny fitsinjovana ny mpiasa ho fametrahana ny fahasalamana sy ny fiarovana eny anivon'ny asa sady ao anatin'izao krizy ara-pahasalamana lalovan'ny firenena izao dia nisy ireo orinasa no nitsinjo manokana ireo mpiasa tao aminy. Mpiasa manodidina ny 300 no nahazo fanampiana androany ho fanamariana izay andro iraisam-pirenena ho an'ny santé et sécurité au travail izay. Lafim-baovao hafa kosa indray miena be amin'izao fotoana izao ny fandefasan'ireo mpila ravinahitra vola avy any ivelany mihazo ny tany aviany na ilay antsoina hoe remise migratoire manoloana ny valanaretina Covid-19 amin'izao fotoana araka ny fanadihadiana izay navoaka ny banky iraisam-pirenena. Raha ny aty Afrika manokana dia hiena hatrany amin'ny 13 faingo iray isan-jato izay izay ho an'ity taona 2020 ity. Anisan'ny miantoka ampahany betsaka amin'ny fidiram-bolan'ireo firenena andala-pandrosoana nefa izay remise migratoire izay ho hatramin'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena. Raha antsika ny andindininy eo amin'ny sariny misy Razafinjatofo. Itotongana hatrany amin'ny 20 isan-jato ny fandefasan'ireo mpila ravinahitra any ivelan'ny vola mihazo ny tany aviany na ilay antsoina hoe remise migratoire manerana izao tontolo izao araka ny fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena. Ny krizy ara-toe-karena teraky ny valanaretina Covid-19 sy ny fihibohana manerana firenena maro no fototra mahatonga izany. Anisan'ny miantoka ampahany betsaka amin'ny fidiram-bolan'ireo firenena andala-pandrosoana nefa izay remise migratoire izay araka nambaran'ny filohan'ny banky iraisam-pirenena David Malpass. Mikatso ny toe-karena maneran-tany vokatry ny valanaretina Covid-19 sahirana noho izay ihany koa ireo mpila ravinahitra any ivelany amin'ny fandefasana vola any amin'ireo fianakaviany. Ireny vola ireny nefa no isan'ny manampy ireo fianakaviany amin'ny filana andavanandro na ara-tsakafo izany na amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Efa misy ny ezaka ataon'ny banky iraisam-pirenena amin'izao manoloana izany ho fanohanana ireo tena sahirana noho ny toe-javatra misy ankehitriny, hoy ihany David Malpass. Raha ny aty Afrika manokana dia hiena hatrany amin'ny 13 faingo iray isan-jato izay tany fandefasan'ireo mpila ravinahitra any ivelan'ny vola mihazo ny tany aviany izay ho an'ity taona 2020 ity. Saika avy amin'ireo firenena-dehibe izay vomafy toa any Etazonia, Azia ary Eoropa mantsy no misy ireo mpila ravinahitra avy aty Afrika ireo. Natsidika ity fanadihadiana nataon'ny banky iraisam-pirenena ity koa fa ankoatra ny voka-dratsy teraky ny Covid-19 amin'izao fotoana dia olana iray hafa sedrain'ireo firenena afrikanina tatsinanana ny andiam-balala izay mamotika ireo voly. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray dia isambotra ireo lehibe ny fandroanana rongony tao amin'ny fokontany Antsifatra distrika ny Ambanja ny mpitandro filaminana iray antsoina hoe Léonard Jean Patrick no nindao sy ny fahafatesana ny sabotsy lasa teo. Tsy mbola voafaritra mazavatra eto ny antony faty azy raha ny voalaza dia ayahin'ny fokon'olona ka niteraka fitsaram-bahoaka no nalavo ity polisy ity. Raha antsika ny fanadihadiana nataon'ny Aina Rabarso sy Kasambola Manana.
Nahazo vaovao mari-potitra ny komisarian'Ambanja ny amin'ny toerana misy ireo lehibe ny fanondranana rongony tany amin'ny fokotanina Antsifatra any an-toerana. Isambotra azy ireo no antony dia ny AP2 Léonard sy ireo polisy telo lahy namany. Nisy ny mpitari-dalana nitondra azy ireo any amin'ilay toerana nefa tsy tratra tao intsony ireo olon-dratsy fa efa lasa nitsoaka niaraka tamin'ilay rongony. Tao anatin'izany no nifanehatra tamin'ny andian'olona mahery ny 20 ry AP2 Léonard ary nampangainy ireto farany ho mpamadika azy ireo ilay mpitari-dalana ka avy hatrany dia namono ireo polisy noentiny niaraka taminy. Ka naratra mafy tamin'izay polisy anankiroa sy sivily anankiray. Rehefa hitan'ireo andian'olona ireo fa naratra mafy ilay polisy dia lasa izy ireo nandeha nitsoaka. Ary rehefa taony tanjotra rehetra dia nitokany entina toerana ny komisera lehibe ny komisarian'Ambanja mijery ireo namany naratra mafy ireo ka tamin'izany fotoan'izany moa dia efa namony ainy ny AP2 Léonard Saint-Patrick. Manoloana izany, misy ny resaka mandeha any amin'ny distrikan'Ambanja io fa hanao valifaty ny polisy-pirenena. Nanambara nefa izy ireo fa tsy marina velively izany fa ny fitadiavana ny marina sy ireo olona nahavandoza kosa no tsy maintsy ho tanteraina. Eto dia mitondra fanazavana ny amin'ny resaka mandeha sy ny ahiahy izay mety mitoetra any anivon'ny fokotany sy ny resaka rehetra any amin'ny any toerana any fa hoe isy ny valifaty ataon'ny polisy-pirenena. Izay indrindra natonga nametrahana ny raharaha tia eo anivon'ny OMC any toerana. Ka isy ny fidinana fotony ataon'ny tompon'andraikitra any toerana miaraka amin'ny mpanao famotorana ny polisy-pirenena sy ny zandarmy pirenena ialana amin'izay ahiahy hoe isin'ny valifaty izay. Efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoan'izao, 520 no efa natao famotorana voaroiroy tamin'ny famonoana ny AP2 Léonard Saint-Patrick. Nisy tamin'izy ireo no nitolo-batana ary tao koa nisy nitoroka. Fa nametraka fitoriana teny anivon'ny cybercriminalité anosy omaly ny mpisolo vava ny filo teo aloha marika Ravalomanana fitoriana mahakasika ny fisiana compte santoka izay nanely vaovao tsy marina sy fanambarana tsy avy tamin'izy ireo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook. Miandrandra mafy ny sokafan'ny fanadihadiana sy ho fandraisana andraikitra manoloan'izany izy ireo rahantsika ny fanampim-baovao entiny Aina Rabarso sy Doda Rahatsarinjato. Omaly maraina ny sekretera jeneraly ny antoko-tiako i Madagasikara Rina Randriamasinoro miaraka amin'ny mpisolo vava iray no nanatitra taratasy fitoriana tao amin'ny polisy sampana miady amin'ny cybercriminalité tetsy Anosy. Antony, nisy fanambarana nivoaka tamin'ny anaran'ny antoko-tim tao amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook ny 24 Aprily 2024 lasa teo. Milaza fa tsy mankasitraka ny fitondram-panjakana sy mandrara ny fisotroan'ny olona ny Covid organique izay izany. Nambaran'izy ireo anefa fa hosoka tanteraka io fanambarana io. Ny antoko-tiako Madagasikara miaraka amin'ny RMDM dia tsy mankasitraka ny fitondram-panjakana izay mieboebo mamoaka ny Covid organique ary dia mandrara ny fisotroana io satria fanampozinana ny malagasy. Izay ny tena votoatany tao anatin'ilay fanambarana dia tsy nataon'ny tiako Madagasikara izay ary tsy fanambarana nataon'ny tiako Madagasikara mihitsy. Dia izay ny anton'ilay fitoriana natao tetỳ amin'ny cybercriminalité satria be dia be ny akon'ilay izy raha tany amin'ny tambazotra tseratsera-tany zany zao dia misy mihitsy ny olona manopa, misy mihitsy ny olona tezitra ary misy tena hoe lasa zavatra hafa mihitsy fijerin'ny olona ny antoko-tiako Madagasikara. Tsy ekenireto antoko ireto araka izany ny fampiasana ny logo sy ny en-tête ny team manasoketana azy ireo ary indrindra ny fampiasana ny sonian'ny filohan'ny antoko tamin'ny fanambarana voalaza fa hosoka io izay mitarika fanaratsiana sy fanimbana ny anaran'ny antoko. Ilay izy ny compte namoahana azy tsy fantatritsika, tsy ho teneniko izy namoaka anazy fa izy tsy page ny tiako Madagasikara aloha namoaka azy. Fa le fanambarana tena misy logo an'ny antoko team. Misy titre mihitsy zany hoe ny tiako Madagasikara nanao anazy ary nisoniavin'ny président an'ny antoko tiako Madagasikara zany hoe filoha teo aloha marika Ravalomanana filohan'ny antoko team. Izay ny tao anatin'ilay fanambarana ka le izy mifono zavatra be dia be zay satria na ny antoko team ny dossier rehetrarehetra mahakasika ny antoko team zany lasa mifalsifiana ny foronina le izy lasa ny sonian'ny antoko
ny foronona ihany koa tao anatin'le izy. Tany tandalàna i Madagasikara, misy araka izany ny tompon'andraikitra misahana ny tsy fanarahan-dalàna tahaka izao hoy izy ireo. Tsy mbola fantatra hoe hatraizany mety ho toy ny raharaha ho hatrany ity antoko ity, fa napetraka aloha ny fitoriana satria nisy fandikan-dalàna natao tamin'izy ireo na cybercriminalité. Fa toy n'ilay raharaha trangana fakana-kery ny teratany Karana Anil Karim teny Ambatobe omaly alatsinainy ao anatin'ny famotorana tanteraka amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena mikasika indrindra izay hoe fakana-kery ny an'ity Karana mpandraraha ity izay hatreto aloha dia mbola tsy nahazo vaovao momba azy ihany koa ny fianakaviana varahantsika ny fanadihadiana. Tsy mbola anaranesa-baovao ny mikasika ny fakana ankeriny any Anil Karim mpandraharaha Karana amin'ny zakanjom-pirenena frantsay teny Ambatobe teny amin'ny vila panoramika no nahitana ny fiara nentiny ny alatsinainy teo. Manambara ireo nanatry maso fa nisy nanakana tao Ambohibe ilafy ilay lehilahy rehefa izotra andeha hiasa. Jiolay mitambasy no nanatanteraka ny asa ratsy. Hatreto dia tsy mbola nifandray tamin'ny zandarim-panao famotorana ny fianakaviana tsy voafatra arak'izany raha efa nangataka vola ho atao takalonay ny ireo jiolana tsy. Ty trango ity no anisan'ireo voalohany niseho tamin'ny taona 2024 tsy aivona fa natsangana tamin'ity taon'ity ny brigade anti-kidnapping izay misahana ny fikirakiram-baovao hiadina amin'ny fankana ankeriny. Miara-misalaha amin'ny famotorana ny sampana eloka behivavy eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ity brigade ity. Anisan'ny mbola mipetraka hatrany ny tsy fifandraisan'ny fianakavian'ny miara-monina sy ny mpitandron'ny filaminana hiantohana ny ain'ny havan'izy ireo. Mialohan'ny tena isarahana dia anaraka ity horonan-tsary hafakely teto an-drenivohitra ity isika noho ny tsy fanaovana arotava dia fanasaziana hafakely no nasain'ny mpitandro filaminana nataony ity tovolahy iray izay tsy nanao arotava ity varahantsika ary inona izay zavatra nampanaovy ny mpitandro filaminana azy izay. Dia nitanatrana araka izany rehetra anao izay arotava izay tsy ho tahotry ny voasazy fotsiny ihany fa mba ho fiarovantsika ny tenantsika sy ho fiarovana ihany koa ny hafa no ilana izay hoe fanaovana arotava izay rehefa mivoaka ny trano. Tapitra ihany koa ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity ao aorianan'ny dokam-barotra nefa dia mbola hitoy ny le Jite isy ny resadresaka izay iarahan'ny Jerry Edouard amin'ny Rajaonar Sirianitra izay talen'ny fiahiana ara-tsosialy eo anivon'ny ministeran'ny asa izay amelabelatra mikasika indrindra izay hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny santé et sécurité au travail izay ny tena kosa dia mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray.